ho velabelarintsika miainga avy amin'ireo tenin'Andriamanitra izay efa novakiany mpanompon'Andriamanitra teo izany. Dia ny fanahy masina hitarika antsika azontsika mandray ny afatr'Andriamanitra avy ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa mandinika isika ry havana ny amin'ity tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Lioka 2:20 hatramin'ny 4:70 sy ny 2:4 izy teo 2:20 hatramin'ny 7:70 ary ny 2:120 sy ny 4 itya dia ahitantsika izany fa misy zavatra miafina izay tian'Andriamanitra ho jerentsika ao. Ka izany mahatonga ny lohahevitsika mitaona antsika hoe mahaiza mijery ny miafina. Ary mampianatra ao anatin'izany koa Jesosy Kristy ho antsika mpanaradia azy mba hahay hijery ny miafina eo amin'ny fiainantsika eo. Voalohany andeha ho raisintsika ilay 2:20 andininy 1:70 hatramin'ny 4:70. Ao anatin'io andalan-teny io, ao anatin'io soratra masina izay voarakitra amin'io andinin'io dia hitantsika Jesosy Kristy manitsy fomba fijery, manitsy ny fahatakarany olona ny maizy azy an'i Jesosy Kristy, ary manitsy ihany koa ny fahatakarana izay nenti-paharazana teo amin'ireo fariseo ireo fa ny Mesia, ny fiheverany an'izany Mesia izany dia taranaky Davida fotsiny ihany, taranaky Davida fotsiny ihany, ary amin'ny mahataranaky Davida azy dia tahaka ny hoe mpanjaka fotsiny ihany, mpanjaka hitondra fampandrosoana eo amin'ny firenena fotsiny ihany, ary izany fotsiny ihany no fahatakarany reto fariseo ireto amin'ny hoe Mesia. Ka izany indrindra no nahitry Jesosy Kristy eto, ary dia no amafisiny fa tsy tokony olona tsotra fotsiny ihany io Mesia io, fa manana ny toetra mahandriamanitra azy io. Ary zany no aseho eto hoe io tsy arak'izay ahitanareo azy, sy alalanareo azy fotsiny hoe olona tsotra io, fa Andriamanitra io, manana ny toetra mahandriamanitra azy io. Ary izany no heveran'i Davida azy ho tompony eto. Araka ny hitantsika fa misy tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 10:100 izay notany saina ao anatin'ity andalan-tsoratra masina ato amin'ny Lioka 2:20 ny andininy 4:70 hatramin'ny 7:70 ity andalan-tsoratra masina ao amin'ny Salamo izay nataon'i Davida ihany. Ka izany indrindra Davida dia efa nahatakatra no ny herin'ny fanahy masina, no ny fitarian'ny fanahy masina, no ny fanahin'i Jesosy Kristy izay tao anatiny dia efa nahatakatra izy fa tompo io Mesia io, Andriamanitra io Mesia io. Ka izany eto no nahitry ny Jesosy Kristy ilay fomba fisainana izay mijery fotsiny ihany ny tamaso sy ny ara-tantara fotsiny ihany, fa nampahafantatra izy hoe misy miafina ao, misy toetra miafina ao, dia ny mahandriamanitra n'io Jesosy Kristy io, ny mahandriamanitra an'ilay Mesia izay tonga. Izany no ambara eto. Ny foto-kevitra momba ny Mesia dia fantatsika tsara fa ivony finoana io, na eo amin'ny kristianina na eo amin'ny jiosy, ivony finoana io. Eo amin'ny fivavahana jiosy ny Mesia dia hita ho taranaky Davida araka ny efa nambara. Io aloha zany fantany hoe taranaky Davida, ary io taranaky Davida io amin'izy ireo dia olona hamerina amin'ny laoniny ny fiandrianany Israely ary hitondra fiadanana aiza eto an-tany fotsiny ihany. Zany ilay fiheverana teo amin'ny jiosy, izany ilay fiheverana hoe tahaka ny mpanao politika anankiray manana ny lazany io Mesia ho avy io, tahaka ny mpitaritafika iray manana ny maizy azy io Mesia io. Ka raha tonga io dia hiady io ka hiverina amin'ny maizy azy ny fiandrianany Israely. Zany ny fiheveran'ny jiosy an'ilay Mesia. Ary amin'ny jiosy io Mesia io dia mbola tsy tonga io, fa mbola ho avy io. Zany ilay izy, ary iorenany finoana zany, ary manana foto-kevitra, manana ny lanjany eo amin'ny finoana jiosy izany Mesia izany. Fa eo amin'ny kristianina kosa indray dia fantatsika tsara ny atao hoe Mesia dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy ny olombelona rehetra.
Ka noho izany tamin'ny fametrahan'i Jesosy an'io fanontaniana io araka ny hitantsika eto amin'ny toko faharoapolo andininy faraka amby efapolo hatramin'ny faefatra amby efapolo io dia nasongadiny fa manan-danja ny toeran'io Mesia io ary dia nanasa sy ny taonany mpiaino azy izy mba hisaintsaina lalina kokoa. Ny taonany mpiaino azy izy mba hijery ny miafina fa tsy izay hita maso sy ireny sofina isaky ny mahazatra nambaran'ireto fariseo ireto, tsy izany no iorenan'ny finoana fa nitarika izy hoe ilay Mesia dia ilay tena Andriamanitra mihitsy. Ary marina ny filazan'ny tena Andriamanitra hoe mbola tsy ary akory Abrahama dia efa inona hozy izy? Efa ary aho. Manapirofo ny maha-Andriamanitra n'ilay Mesia io, manapirofo ny tena Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany izany. Fa ny zava-misy tokoa mantsy dia izao, rehefa mamaky isika, mandinika isika ny ao amin'ny Baiboly manontolo ao amin'ny filazantsara ao, dia nekena ho zanaky Davida io Jesosy io, nekena ho taranaky Davida ilay Mesia, ary dia maro ny antso azo toy izany ao amin'ny Baiboly ao. Ary eo amin'ny filazantsara araky ny Matio ary ny tetiarana ao amin'ny Matio toko voalohany ao dia anehoana fa avy amin'ny Davida sy Abrahama io Jesosy Kristy ilay Mesia io. Ary anitsodran'ny vahoaka tao Jerosalema araky ny perikopantsika mijery tsara miafina. Zava-misy anefa etsy-andalina dia izao, raha mijery isika ilay Salamo 119 araky ny nambara teo dia inona zava-misy? I Davida ilay nanao hoe tompo, nanao azy ho tompo, izany no hitantsika taratreo. Ka raha Davida no miantso azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy, ahoana ny mahataranany azy, tsy tena mitombona arak'izany fa tompo io, Andriamanitra io. Ary rehefa namarantsika tena mpiantsona dia izao, Davida dia nanana ny fanahin'Andriamanitra izay nitarika azy mba hahay mijery ny miafina, ahafantatra fa io Mesia io dia Andriamanitra io, manana ny toetra n'Andriamanitra io ary mpamonjy io. Izany no tao anatin'ny Davida natonga azy anambara izany mahizy azy Jesosy izany. Ka ao anatin'izany raha fehezina zany zavatra tiana maro ao anatin'io dia mitaona Jesosy Kristy mba hahatonga antsika ihany koa hijery ny miafina. Voalohany indrindra ahafantatra hoe io Jesosy Kristy io dia zanaky Davida no voalohany indrindra, avy amin'ny taranaky Davida io, marina izany voalohany. Fa taon'Andriamanitra, taony Jesosy Kristy koa isika hijery ny miafina, hamalatra tena Andriamanitra no Jesosy Kristy io, hamasatra ny mahizy azy no Jesosy Kristy io. Dia izy ilay zanak'Andriamanitra, zanak'olona natsangana tamin'ny voninahitry'Andriamanitra, izy no tompony Davida araka ny sehoany eto amin'izao ten'Andriamanitra hitantsika eto izao. Ka ao anatin'izany dia tariny ten'Andriamanitra isika mandinika lalina, hamakafaka lalina tahaka ny hoe io misy hazo anankiray, io misy hazo anankiray, fantatsika tsara hoe io izy fa misy raviny, io izy fa misy voany, fa neo ambany ao tsy fantatsika hoe manahoana ny firafitry ny fakany io. Ka mila mamakafaka isika, taony ten'Andriamanitra hahay andalina, hahay hamakatra izay rehefa miafina. Fa raha tia ten'Andriamanitra ity jeretsika dia ilay Mesia izay iseho eo mifototra fotsika. Andeha mijeretsika ilay ny toy ny tantara eo amin'ny faharoapolo any andiny fahadimy hatramin'ny fahafito. Misy zavatra miafina iray toy eo izay tiany Jesosy Kristy ho haintsika ny mamantatra azy.
misy zavatra miafy koa izay teny Jesosy Kristy teny ten'Andriamanitra hotakantsika ihany koa ny amin'ny toetran'ireo mpitondra fivavahana, ny amin'ny toetran'ireo fariseo izay mpitondra fivavahana misy eo mahafantaritra tsara mahay tsara ny lalàna ny fivavahana jiosy fa ny toetrasio manao izy ka ilay tia tsara ivelantsika, izy ka ilay misy eo ivelany mirentirety amin'ny fiseho ivelany fotsiny ihany ary amin'ny lohan-dala teny io Jesosy dia nampitandrina ny mpiana sy ny vahoaka manoloana azy ary mitaona ihany koa an'ireo mpiana sy ny vahoaka izay manoloana azy ireo mba hitandrina manoloana ny fisehoseho ivelany izay ataon'ireo fariseo